Ya, magnano mbola tsara miarahaba anao ray aman-dreny. Ato ma zay ty magnotany hevitra, mangala hevitrin'olo amin'ny lalagna momba le raharam-pirenena misy amintsika anao io fa samy iarahantsika mahalala, iarahantsika mahita izy ty. Ke agnatin'ny fiadivana ny atao hoe décentralisation, agnatin'ny fiadivana ny atao hoe fédéralisme zegny atsika zao io. Ke magnotany hevitrinareo ray aman-dreny an-tanàna, apôry ny eritreritrinareo amin'any zegny azafady. Raha avy aminakay mankasitraka za fa ny fédéralisme ilayntsika indrindra atsika Diego fa natao kilabô hela loatra atsika. Ary izy koa fa ty état unitaire ty ny raha tadiaviny atsika tsy mety afaka androso satria ino ny antony fanagnana atsika jiaby na mila mandeha agny Antananarivo agny karaha fa tsy aminazy midradradrady rô atao amin'lehibe décentralisation effective atao saritsary ny fo fitaka fanagnana atsika avy eo tantananao afaongongolo agny. Ino raha mavoatsika eto Diego no tegna tiako ambara. Ia, na mizaha atsika, zaha pôrtsika ato, zaha tanàna Diego ty mba hita mazava. Tanoratsika tsy azo. Ia, atao kilabô Diego ty. Izy koa heriandra atsika dradradraindreo agny miboaka eran'ny Madagasikara. Izy koa raha tsara vitatsika eto, tsy dradradraindreo Borizany aby io agny eran'ny Madagasikara. Ke efa leo amin'ny fitondragnan'ny Borizany. Ia, atsika manjary tompony magniry ny atiny. Atsika mitrandraka, ino ma raha tsy anagnatsika? Hitady arenan-kibony tany atsika varitra ty manana. Hitady fambolenga atsika manana volamena. Hita koa fa manana atsika lavany, kafe, kakao, samby rano ary raha atsika mahita. Ino, koa tsy atsika côtier tegna ilaigny. Kanefa amboarindreo Tananarivo ao vôlatsika. Ia, vola amina commune eto, vazaha avy eto, touriste avy eto, indesindreo i vola io alefa agnatsaragna Tananarivo. Atsika ty manjary tompony magnatika ny atiny. Tsy aleony zahay igogo ihina raha nay. Zahay mamboly vokatra zegny ameza zahay. Manjary 100% le raha 10% mandra-paviany aty 90% i alaina 10% mandra-paviany aty mbola tsisy amin'ny 2% vô hita. Zegny ny raha mampalahelo zahay ke angatagny zahay mankasitraka fédéralisme mba mbila fatao maro rô zay nagnary atsika mba mbila koa rô atsika faritany 10 tokony iray ina ambila irô nivontany mba hipetaka ao atsika tô nataondreo kilabô mba mbila koa atsika mba hinana ny angovotsika atsika teo misy atsika tato fo magnefa olo autonome ia ino ty magnefa mpiasa ato tsy mandeha Diego agny. Ia, consulat tsika teto nandeha nafangongondro agny nampangegna agny agnamboatra passeport mila mandeha Tananarivo azovy tobiagna agny. Zegny aby raha misy. Ia, avy agny azovy ohatrino vola lany ampodiana ty raha teo taminay taty jiaby ampodiana. Zegny ny angatahinay. Raha nisy taminay teto nalainareo iny sotominareo iny ampodiana aminay ty. Zegny ny angatahinay. Tsy zay isaka agnano passeport andeha agnano raha jiaby avoronareo aminareo agny ampodiana aminay ty raha nisy taminay teto ninareo tanànareo agny ambanjarinareo koa mangataka aminay. Zegny ny angatahinay. Izy koa ny avy aminaka zegny. Ya, mankasitraka anao ray aman-dreny. Mankasitraka anao nandray, mankasitraka anao namaly, nagnazava, nagnaboaka ny etaeta ambonao amin'ny fampitanegna zegny fa izy ty tsy vitan'olo araiky fa tsy maintsy atsika jiaby miaraka zegny ke. Anao fa nagnano ninao zegny ke misaotra betsaka anao ray aman-dreny. Tsao mbola misy hafitra farany tianao foifoika ambaranao ho an'olo amin'ny tanànatsika eto na ho an'ny fitondram-panjakana regny. Mifoaza atsika Diego mifoaza aligny mantsagna misy maagny mitongo atsika tsara atsika ty ny sahiragna tegna sahiragna. Izy koa gnano mijaly zegny karaha agnabo loatra fa atsika sahiragna azovy izy eo
amin'ny tokantrano le mahafeno mahavolagna hoe sambatra zahay tsisy fahasambarana amitsika na tokantrano mampianatra zanaka karaha zay atsika lapisahirana ka noho izay mba mangala ono ampy zay mba mangala ono eky atsika tsy olo fo ihina angovotsika fa mba anjaratsika koa zio ihina ny angovotsika zanakatsika université tsika mila amboaritsika tsy raha jiaby aetananarivo arika olo iantra université amin'ny rabe ranomasika atao Tananarivo ary tokony tiliara agny asiagna izy agny ranomasy ya atsika degoty karaha zegny izy koa raha mikasiky ranomasy ino raha ranomasy hita Tananarivo zegny aby raha misy tanao alaindreo agny raha biaka atsika boka ty ampy zegny e mangala onogna atsika ray aman-dreny mangala onogna atsika tanora ampy zegny aza mety eky aribiribendreo atsika fa mangala jere mangala ondra atsika Zotra betsaka. Resadresaka ny miresaka dia tsara rehefa important ny zavatra resahana zany hoe mahazo tombotsoa ianao mahazo tombotsoa za miresaka ny zavatra tiako resahana am'izao alina zao am'izao arivariva zao de amin'ity tena hoe isika malagasy rehetrarehetra de tena lina de lina hatram'izay moa resaky io zany tena te hivoatra ny malagasy ambany lanitry ny ty Madagasikara ty zany ambony tany ty Madagasikara ty de tena te hivoatra te hiala ao anatin'ny fahantrana fa tena hoe te hanana fahaleovan-tena amin'ny sehatra rehetrarehetra manomboka amin'ny tany izay hipetrahany trano izay hipetrahany zavatra rano izay sotrony hanina izay ho ketrehany sy andrahoany miditra anaty vilaniny dia isika gasany tena fa tena dondona ka miteraka fahatezerana ilay izy le fanirina te hivoatra tsisy intsony fifezatena fa fahatezerana no ambadika ao ka ny olona tsy tokony hitezerana ny olona tsy tokony ho tazonina ho tompona andraikitra lasa raisina ho tompona andraikitra am'le tsy fahombiazana am'le tsy fananana indépendance fa ny olona zay tompona andraikitra am'izay tsy fananatsika n'izay fahaleovan-tena amin'ny sehatra rehetrarehetra zay dia mihomehy atsika satria miaina izy ny aveniran-janany normaly ny mombamomba azy miaina tsara tsisy zavatra mahazo azy ny mety ho fitarainana ataotsika rehetrarehetra de tadidrio fa mialehibe isika mialehibe ny gasy ary ny antitra moa efa antitra ihany ny antitra teto taloha azy efa nanozona mihitsy hoe foazo aho raha ohatra ka tonga saina raha tena mivoatra makany amin'ny fampivoarana ty Madagasikara ity ina zany tiako apetraka ny fitakitsika tompoko amin'ny fampivoarana ny Madagasikara na Madagasikara no ambetindresaka kanefa izaho sy anao no Madagasikara ianao zay tezitra ianao zay mitaky dia tsy mitaky ho an'ny Madagasikara fa mitaky ho anao ianao le Madagasikara raha ianao mitaky ny antsoina hoe fédéralisme de ianao zay raha ianao ny mitaky hoe décentralisation ianao zay raha ianao ny mitady hoe meo 4-4 izahay ianao zay dikan'izay zany ny fitakina rehetrarehetra zay ataonao ataotsika tsika no concerné isika aloha vo Madagasikara raha ianao araky tenenina teo tsy mahafeno le fepetra ary fatany zay mety efa nitondra teo zay hoe ty olona ty nitaky an'ireto zavatra reto nefa aza izy tsy malala ny reto bazy reto
reto valeur minimum ireto. Zay zany magravy azy. Dikan'izay zany ny fitakina zavatra fitakina ataotsika aloha de manomboka amitsika. Takio ny tenanao. Ianao zay mitaky mba afaka. Anao zay mitaky mitaky fampandrosoana ianao, mitaky harena ianao, mba higoka zany harena zany ianao, hitaky fiadanana eto Madagasikara ianao, fa ny tena fanontaniana ne de hoe raha avy zany fiadanana zany. Raha hisy zany décentralisation zany. Raha hisy zany fédération zany, état fédéral zany. Anao iza? Anao ve vonina handray anjara anatin'izay zavatra zay? Anao ve vonina hihaino ny olona hametraka an'izay zavatra takinao zay? Anao ve manana fanetretena, fifezatena hanaraka ny torolalana zay ho apetraka amin'ny zavatra takinao? Satria ny zavatra hita teto Madagasikara, ny zay rehetra ny taky de tsy kopy akory hoe inona moa ny takiny. Zavatra tadiavina. Zavatra tadiavina de le hoe raha mitenin'olona hoe miala. Fa maninona? Miala. Tsy manontany akory izy hoe inona mahatonga anao miteny hoe miala ty, mila miala ty olona ty. Miala ozy ny olona de miala. Zay le anisan'ny problème zany zay. Zany hoe lasa tsy misy fotoana ifandaharana. Raha mifamaly ny ao an-tokatrano, anareo mpiralahy, mpianadahy, mpivady, rehefa mifamaly mifampitabataba mikorakoraky ianareo tadidio tsara fa tsisy ifandaharana le korakoraky tabataba. Tena tadidio fa raha ianao no miteniny ianao marina, nefa anao raha tsy manazava akory inona ny mahamarina anao. Na ianao manazava hoe marina ny ianao, tsy rarahiny le olona anankiray hoe mba heno fa marina ny azy, heno fa marina ny azy, de tadidio fa io le manimbatsika, io le manimbatsika io. Za zany eto ny fitakina zay ataotsika ka mitondra fampitena ho atsika, aleo aza tsy mitaky, aleo aza tsy mitaky, fa tsy hoe miteny ny mpanao politika ohatra zay miaro ny intereny de avokoa atsika manohana ny zavatra iny nefa tsy mitondra tombotsoa ho atsika, satria ny olona nahazo tombotsoa am'le zavatra no miteny de lasa maninona anao, lasa concerné ahodikotikin'olona satria tsy manana fotoana hanontaniana hoe fa maninona. Eo foana ne le problème hoe eo foana le problème, raha vao zay problème zay no persiste zany de tadidio fa tsika de ho resy lava. Zany hoe avy mitabataba tsika, fandaroka, famono, rehefa avy mifamono isika, mifandaroka, de eo am'izay manenina hoe maty izy. Maty izy. Zany zavatra, zany hoe impulsive be zany tsika gasy. Tena miteny anareo zany tsika tsy manana contrôle de soi, tsy manana inona, tsy misy intsony ilay hoe andraso aloha, tsisy réflexion, tsisy milaza fa maro mpanaraka arakaraky ny mahamaro followers zany no ilazany hoe marina veny anazy satria manana followers izy. Tanao lasa ohatran'izay zany le politique tsika, politique tsisy raisonnement. Za tompoko de raisiko amin'ny zavatra ianarana foana io, na français, na anglais, na informatique, na ny baka alaitsika io, rehefa tsy mifeheteny isika, rehefa tsy fatatsika hoe inona ny antony akatsika baka, rehefa tsy fatatsika hoe inona ny antony ianaratsika akatsika baka plus 5 de mijanona chômeur isika. Eo zany anisany tena mikorontana am'izao tsika miteny zao, inona zany tokony ho izy? Zavatra tokony ho izy aloha zany dia tokony hisy débat, de ny olona expert manazava, mampianatra, de le fampianarana dia makany am'le tombotsoa iombonana. Zay aloha, aza mampianatra zavatra, ohatra iresaka momba ny décentralisation, miresaka momba ny fédéralisme satria amiko mampiavaka ny décentralisation sy ny fédéraly tena samby hafa io
Ny anankiray manana ny lalànany, ny anankiray manana ny manana ny fahaleovan-tena lehibe amin'ny sehatra rehetrarehetra. Ny anankiray dia au lieu de ny aty amin'ny centrale no manapa-kevitra ny mety ho tombotsoan'ny any amin'ny ifotony, dia ny ao ifotony no manapa-kevitra ny tombotsoa rehetrarehetra ho azy. Zay fotsiny iny, fa ny lalàna dia mitovy. Ny aty ambony fotsiny no manapa-kevitra hoe zao. Fa isan'ny zavatra mila azontsika tsirairay. Tokony hisy débat be atao amin'ny télévision malagasy hiresahana fotsiny momba an'izany décentralisation, momba an'izany fédéralisme zany.